famadim-panahy. Tantara mitohy nosoratany Itokino na Tokogérard Rabemanantsoa. Novelomin'ny Louise Rabetrosoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Niaraka tamin'i Christophe Rabearmana Nasralala. Nandra feo, Mamiarigony, Nandrindra Rateknika, Avo, Nana Tondosa, Nanja Razafindrakoto. Kay! Masoko fenao ty koa hoe fitapy. Oay, azafady aky dialy a. Ndriko nke nivoaka tampoka be. Tampoka inona koa e. Vao mivoaka ny dosy vera nga ny olona dia insekticide no mifatratra amin'ny tarehan'olona. Sa insekta amin'ny fahitanao a? Hita fa insekta argentivore-ko. Inona? Efa hoe azafady hoa. Ianao le mitsinjaka sy mioraka lava izak'izay mahita bibikely sy kadradraka nke ny antony anaovako an'izao e. Si. Inona ary ty kizitombelona ty e? Kizitombelona ny ankibe tongotra ao. Finna loatra mahazo anao ty ry dialy a. Tsinitsininy eo indray de mifokofoko mitomany. Kakivy ahy ery tiana. Tena kivy. Inona leo mahakivy ambadiko e. Aviry e de mipetray eto anilako a. Ka tiatsika tsy mety mahazo zazo ty ka. Vao avy nanao testamento zao za io. Dia mba nanantena hoe ho positif no valiny kinanjo. Negatif toy ny mahazatra hatrany. Mety nisy korontanany fotsiny angamba ny toe-batako dia izay mahataraiky kely ny fadim-bolako. Malahelo ahy ery tiana. Malahelo mafy aho. Na za koa zangeky mba malahelo e. Kanefa tsy hitako izay atao. Efa manaraka an'izao fitsaboana rehetra izao tsika fa ie. Nanenina mafy koa ahy e. Nanenina noho ny zavatra tsy fampiseho masoandro nasainao nataoko. Mety todiny iny tsy manatsininy angamba izao mahazo antsika izao. Nasaiko nataona hoana akory ty hita ary izany e. Tsy efa ny fanarahana moa reny. To za foana mantsy no omenao tsiny. Hita fa ianao e. Takizay aho tsy nanaraka ny teninao. Nefa moa ny takizay sy ny tsy misy mitoviko. Nanao tao foana tsika rery tiana. Nanao tao foana. Tsy mendrika ny hoe antsoina reny akory. Raha tena nipetraka teo amin'ny toeran'ireny mantsy ahy dia tsy niserana tato an-tsaiko akory ny anao an'ireny. Na za koa zangeka manamelo tena mafy ry dialy e. Nefa efa vita moa iny ka mangata-pamelana amin'Andriamanitra sisa no azontsika atao. Dia oka amin'izay moa e. Ery tianao. Ahoan'izay? Afaka miangavy zavatra aminao ve sa? Zavatra iny? Zavatra tsotra kely ka. Mba omeo ahy mot de passe amin'ny Facebook-nao. Izay izao no mety ampionina amin'izao fotoana izao. Mba hitery fa tsy manarao paty. Andray. Efa mpivady kosa ve tsika dia mbola tsy omenao ihany mot de passe-nao e. Manina nefa raha tsy manasarotra fiainana e. Mariky ny tsy fahatokisana ho ahy nge fandraisako an'izany. Inona koa fa misy zavatra feninao mihitsy ao e. Mivadika eny ry lanitro. Ny andro ty efa ho amin'ny very. Hoay, misy feona fiara-mijanona izany. Mety izy kosa angamba izay nateriny naman'izay. Siranandre, dia amin'ny manaraka indray izany e. Izao vao malala miditra ny trano ny patron. Hoay, ianao koa manaitra. Efa ho amin'ny 10 ora alina nge izao rery tiny e. Telefona amin'izany tsy raisina mihitsy. Oay, miala tsiny aky fa nataoko silencieux le izy dia adiniko avy eo no nanisy feo azy a. Mbola namonjy alim-bavaka mantsy izay e. Manjary mahatezitra amin'ny bandy akamba raha toa ka maneno lava ny telefona. Alim-bavaka anao inona koa e. Tsy menatra akory tongy. Mamonjy alim-bavaka dia tsy maintsy atao amin'ny alina. Ka ny anarany kosa aza ve ky fa hoe alim-bavaka ko mbola ho atao amin'ny atoandro indray ve a. Eny e,
fa zako resena lahatra ary zalahy hoe aleo mba atao amin'ny atoandro indray le alombavaka amin'ny manaraka amin'izay lasa toandrombavaka izy amin'izay fotoana izay asa fao foana ny olona te fofatiny fitaintainana amin'ny fiandrasana anao iferaha mahalala raha ataony tsy fandripahalemana eno hafa ndry kosa za kosa aloha tsy onina amin'izay alimbavaka anao any misy zavatra feninao amiko mihitsy na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatro izay mandrosorana eny dia mipetrapetraha misotra manahoanareo aty salama tsara izay ka heritiana zao mbola ny ampiasana fa mety ariva vao tafody eo velao koa izy ho any amin'izay koa tsika mba afaka manao resaka ny samy vehivavy hoe ndratsy anambarako kafe vetivetiny izanga moa vahiny tsony mbola ikarakarana kafe aleo aloha amin'izao ka vetivety fotsiny ange tsy maninona ho azy zany fa ndriko ny ary zany ko fa mba nanahoana tokoa retsy le fitsaboana nataonareo roa kely mba nisy vokany ve ny omaly tsy miova rineny vo aingana mihitsy zao za io no nanao testa inona fa negatif foana rehefa mba pozitif indray dia tsy mety mipetraka le zaza voditra foana nefa efa mba narahako antsakany sy andavany daholo ihany torohevitry ny dokotera efa inona sinona ny tsy mivadiako fa manana finoana retsy tsy misy tsy ain'Andriamanitra tao fa iheritina tokoa ve aloha mba manaraka ny torohevitry ny dokotera ihany koa mba mahafetena amin'ny fisotroana sy ny sisa ve izy raha andrirery matsy manao an'izao rehetra izao nefa izy tsy manaraka akory dia mitovy amin'ny tsy misy ihany tao manaraka ihany aloha izy raha ny tsikaritra hoe izay any amin'ny tsy hitako any angano asa indraindray aza mantsina ny fanafody tokony ho an'ny rehefa izy marary aza dia za foana no antenainy ampatsiaha azy raha ny fisotroana indray dia to tsy ataony firotsony ka fa ty izy alipody matetika amin'ny mampanakely ariny alipody fa inona hono mahalipody azy nga tsy matezitra mihitsy rehefa tsy asa no avalony fa mahataraiky azy ihany dia ny famonjena an'izao alimbavaka miaraka amin'ny naman'izao foana nataony ana olana alimbavaka sao dia nisotrosotro aza ny ohatra no ataony amin'izany dia mody lazainy fa hoe alimbavaka ka ny tsy fahenoko fofotoka amin'ny mihitsy angeriny eny tena mampieritreritra niezaka ny fofona fofom-behivavy koa na ny toy izany fa fofom-behivavy ahoana koa ivika amin'ny asarotam-piaro nefa randry ity aza misy ene zandriny eny fa dia ifakahita tsara mihitsy zasy zany vehivavy zany zay koa ny hitako tena mahavoandry ity maninona ivadia anaty do daholo ifihetsikeritina rehetra io misy fetraikany be eo amin'ny fahasalamam-batana koa nge io fikorotana-tsaina io ka vadiko kosa nge indriny eny iny ka mahasarotiny tena mampatahotra dia so sanatria andao amin'izao fahavoazako izao aza dia mamosavy eritreritra retsy hatramin'izay ve izy niaritra teo ihany dia vetivety eo dia hoe andao andry olombelona nge indriny eny mety hivadika rehefa ela ve ny ela tsy oleo ihany izy na tia be takin'iny aza tany ambolohany za zay vehivavy tsy mety hipetrahan-jazy ty alamindre sainy na izy koa asa nge mety hotofoka nefa randra toy izany foana ny ainany aho dia aza manambany teny ohatr'izany koa ataovy ambony foana amin'ny moral firofiry moa mpivady tsy ny fampiteraka fa dia tsy nahasakana amin'ny fifankatiavan'izy roa zany takizay tsy misy oloko ny sombiny haiko mamon'olona ariny eny Ertina fa misy inardialy tsy fantatro afa tsy mety mahita toro mihitsy dia za koa zany nitadiavinao tsy ahita toro iaraka aminao eto ka hitanizako ohatranao kosa moa eo ary resaka ambe ny kiboko dia matory amin'izay Ertino raha sanatria ve ka maty dia mbola nambady vehivavy hafa ianao otry
faly mba inona koa ary zany fanontanianao zany ary zany izy hoe matiko za ve anambadiny maty aminao andray kosa dia tsy mba miaohatra kely kory ty ianao milazan'izany nitady valiny ianao dia nahazo ka misaotra n'izany izy andray ka za zao mba nanantena hoe valiny mba romantika no omenao hay valy teny sekalinina petra fa raha zany tokoa aloha misy dia anangarako tsy apatoriako nareo amin'ny alina maninona koa raha tsy mifampigafo ohatran'izany ianao koa amin'izany dia misahirana mamorona olana mpitoerana fotsiny eo zavatra mbola tsy hay izany izy aza ny mahalala raha sanatria zany ho faty alohanao aza misy ene zany iza tsony no kotabaiziko amin'ny alina rehefa tsy mahita tory ajanony ihany zany dia nitoromasonao atrehana ka tandremy fotsiny angeka manokatra Facebook raha maraina dia ahitanao hitantarany amin'ny gropy an'ray hitantarinina koa hoe raha sanatria matony za dia anambady vehivavy hafa ny vadiko ho sarako ve izy sa ahoana ny anao mantsy sy zavatra rehetra mitranga ato tokantranontsika ato dia voatantarany daholo na hatramin'ny fofotongotra aza fa taiza koa mbola hitanao nanao an'izany aza mody faneo re fantatra angefa compte faikonao le Jeanne Baptistine iny dia avy eo nandefa demande tamiko efa ela aza fa tsy nakseptena tsy fantatro izany inona koa moa zany tonga dia ilazanao fa aza ny compte Jeanne Baptistine izany ka normal be zany satria Jean Baptiste no anaran'ny tompoko lahadadanao dia tsy nakalavitra ianao fa iny ihany na vadika eo anaram-behivavy tsy fantatro azy zany adabo ihany koa zany resaka izany fa tsy zao lasa fotsiny torimason'olona amin'ny resaka tsy hihinan-kanina mba resaka mahasoa hay atao rehefa anakotaba olona ihany iza kosa ro zay anao nikotabaiziko io rehefa tsy mahita tory ahy angamo dia voatery anakotaba mivandravandra ao anatin'ny maizinao fotsiny dia zay benga zany zandra olona aleo ary vaditsika resaka mahasora zany no manahirana anao ianao kosa nama efa hoe te atory ny olona ianao ihany eo no miteny hoe raha nakotaba ihany dia resaka mahasoa ataoko ka inona indray arony manina ho atsika raha mba manatona nento amin'izay amin'ity olantsika amin'ny tsy fahazonjasy ty ay ve zany otry fa atao tsy maharototra anao akory ka mbola tsy voavalinao foana ange le fanontaniako momba azy le fanontanianao hoe ahoana moa hoe inona le zavatra tompony ny entohanareo ka avy tany an'ireny zavatra tantarainao areny zazavavin-drano ve sa kalanoro sa inona fantatrao tsara mantsy fa zandro bogosiny Jesosy ny aty ka efa nilaza taminao ange hoe tsy fantatro mazava ho ahy ny fantatro fotsiny dia avy tany amin'le renibe anay na azony an'io fanomezam-pahasoavana io ary hatramin'ny alalako azy dia mbola tsy namusavina namon'olona izy fa nentiny nanasoavana amin'ny mpiarabelona taminy azy zany hoy teo re zany zaza manao hoe sao dia hijojobo no antsona navao-ny fitsofan-dranony fanambadiantsika mba azontsika zaza na koa zao nidirany tsotsoby amin'izany mpamon'olona ary neny okizay raha ndraraka tsy azo rofina tsony reny ny sisany tsy atao tsony fa inona tokoa any tena antony nanesoranareo an'izany zazy zany fa ngamo tsy fantatrareo fa manakasina ny aina tokony tsy asotsorona amin'ny tsy antony mihitsy mbola tsy mivady akory sasertiana no toejaza tampoka na dia efa niezaka nitandry tena aza ieritiana nefa sady tsy anasa ny kamboty ray sy reny za ndray kamboty ray
talohan'ny fanambadiana nge zany nareo dia efa niditra tamin'izany e fa hotana nge zany nataonareo izany raha amin'ny fomba fijery kristianina ka efa niezaka nytandro tena ngeo aho zay e tadidineny za le hoe andoko volo iny e ie dia tezitra be neny tamin'iny dia nahateny tamiko hoe rehefa tsy hanaraka an'izay lazaiko ihany fa be dido dia tonga dia mitady havatra no ifindrany dia tsy hita tokoa kialadala taorianan'iny ie dia tany amin'ny heritina no misitrika tamin'iny niaraka tamin'le volomena be ako izay nanenenako indray no nandoko azy dia tsy nahatohitra fakapanahy tany ditra an'izay zasa re zany toejasa tao arinan'iny ka rehefa mifandinika za sy heritina dia nanapa-kevitra fa mbola tsy ateraka le zaza efa raha mahalala koa moa ny olana teraka ny fanambadiana tereniny kibo toy ny any Lukas miay e moko tsy tiana ho teraka sy hiaina ao anaty fahasahiranam-be ny zanakay dia izay no antony fanapaha-kevitra adalana eny ianareo raha izany e mba olona roa ihany nefa dia zavatra ohatr' izany no everinareo fa hampilamina amin'ny fiainanareo dia izao mivoaka azalatsaina tsoamorona eny a nanenina ngeo azay e na reny mpivady marihoanaka be reny aza rehetra tsy manao an'izany fa aterany foana na mifanao dalitonina kely aza tena nanao tao foana mihitsy nareo ka fa sairana an'izany nga ho tapitra amin'izao fiainana kehitriny izao fa dia atao foana izay ampizotra azy nareo roa koa tsy sanatria kilemaina sady tsy mba nanontany hevitray lehibe akory fa dia ka efa hoe neniko aho tamineny mba efa nieritreritra ny anatina neny to araka ny narosiko taminareo ihany ve nefa aloha nareo sa mbola misalasala koa efa nisy fotoana tokoa aloha ny resaka an'izay tamin'ny heritina e fa asa raha mba noeritreretiny ihany na ahoana tsy dia azokazony loatra mantsy ho zavatra ataoneny to io fa tsy afeniko amineny nefa tsy maintsy hoe izay roa no makany fa tsy mety raha zarery mandehana fa sika tompony indray mantsy tia ny to mangatakatiny nefa na olona avy any anindra tany aza mahazo ny anjara fahasoavany daholo rehefa nandalo tamin'ny toanareo ny misy azy koa tsy hoe lavitra be raha teo fa na moto aza dia mahatonga any tsy misy mangidy andramana retsy izay manatona azy ngeo ka manaraka ny toromariny tsara dia tsy diso fanantenany ao fa ezaka ny andresy lahatra azy koa rehefa miona izay mianaka rehefa tapa-kevitry no hany fotsiny ianao dia atsoy afa ho ambenako ny trano mbola ho any amin'ny dadatoanareo mantsy ordialy mba havadio teo amin'izay io sériserianao io ijeren'ny tenanay baolina ka aiza ve ka izaka izay mba mamelona ny fahita lavitra io ianao dia io foana ny lakamasahanao eo samy manana ny tiany ioko za koa tsy mahazo miraha tena episody ray amin'io aza ny ianao koa azy io baolina io foana mba jerenaoko tsy misy afa-tsy baolina ka satria na mba fialam-bolokoko ny ianao tony tofakana retim-po fotsiny ianao aza ny tena marary fo rehefa sendra mba resy kely ny ekipa lainaoko fa manina nefa zao raha mba miara mijery amiko ito e tsara be nga io série io e dia inona hono izao ny lohatenin'io série mandeha io no atao hoe dans la peau d'une autre aminy dans la peau d'une autre fa inona no nahatonga le lohatenina toy izany zao raha marina dia fanahyn'olo-kafana ao anatin'ny vehivavy hitanao eo fanahin'le hoe Monika tompony otrano io tsy misy mafantatra zareo rehetra ao amin'ny otrano io hoe le nentoany ihany ao anatin'ny vehivavy io satria le tena vatana efa maty mba hafandray zany dia lasaiza zany ny fanahin'le olona tena tompony vatana io ka mirenareny eny aminy eny dia indraindray mitady hiverina ao amin'ny vatana le fanatompom-batana fa miezaka manohatra foana le Monika satria mbola tsy vita ny iraka nampanaovina azy ainy ianao zavatra tsy hitombona mandrak'izaiko tsy mitombona ahoana koa e tsy mitombona ve izy ohatran'ireny film science fiction be jerenao reny misy olona manidina sy ny sisa sy ianao raha nga tsy mijery akory fa ilozanao manao FB fotsiny ho vaiko rehefa afa-po ianao ka dialy fa manina indray ianao
fa sady mitapombava amin'ny tanan'akanjo no mangano ano fa inona nefa ny hitanao anaty finday ao e mafatifaty be le zanak'oloka sy miafahatelo io ndray ianao isak'izay mahita sariny zazy zao kosa very dialy dia manao toy izao foana vao mahita olona mitaizana misangy amin'ny zaza dia mangano ano sanatry veranga toy ireny hoe alahelinao ireny ny hafalininy hafa Ertina inona okare zay e okizay afa ho any amin'le mentoanareo tsika kony jerena akaiky le lalàna makaty aminareo nefa to lahoana ihany tsika vao tonga le alavirana ihany fa le ara-tsin-dalana koa manao ny ataony so ihany tsika fa niainga vao maraina efa tia manoloana antsika ty le trandro zareo fa janometo ny motory Ertina odiny ato nento sisa Wai, izy roa kely marina. Falibia mahita anareo. Manao to. Tsara fa misaotra. Mandrosoa e. Mandrosoa dialy sy Ertina mo. Izy no vao mandraha. Mazao César. Miala tsiny fa somary tsotsotra ny ety aminay tsy mitovy amin'ny any aminareo. Tsy misy tsiny rehefa nento kosa dia fa Rakizy mba hividiany mofety amity anakarena tapoka ange reto vahintsika reto e. Ka inona moa ny vovoanareo roa kely? Ny eo ihany ny orneny toa. Toy ihany le nidirako hôpitaly farany iny ihany. Tsy mahatazona zaza mihitsy ny tranonjanako na dia efa natao daholo azy zao fitsaboatena rehetra izao. Dia nakaty aminao izay so dia ianao no ahavany olanay. Zao dia efa manaboro fa tsy mahay raty raha matoty. Tokony vao nandondona fotsiny so izay dia efa tokony tena izy hoe fantatra avy hatrany ny antondianareo na dia mbola tsy milobava akory azy nareo. Ohatran'ireny amin'ny tantara ireny e. Ay ve minoa fa tsy very mainy nareo rehefa hivoaka tokoana mbaravarako io ary to tsy hainao teny mihitsy ho any zanako lahy mifantoka amin'ny zavatra lazainao fotsiny aka. Makamakahina aloha e sady mihinana mofo sy kafe rehefa vonina tsara nareo dia hiditra tsy amin'ny efitra fandraisako olona aty sika. Sary aloha akatoko reto varavarakely reto amin'izay sika tsy misy manelingelina. Mba karazana vatohinona reo boribory mangirangirana eo voatrano io e. Raha azoko tsara zany dia karazana medium na voyante ty nentosisy tika. Zay dia andraso rehetra reto labisisy zava-manitra reto. Zay mipetra amin'izay ary nareo e afireto toy ny azo ny tongotrareo. Zay dia akopio masonareo dia mitroa rivotra amin'ny orona dia voay moramora amin'ny vava aza alefa lavitra ny eritreritra. Orizy roa hafahafa ange ny zavatra hitako ato e. Inona ry neny to? Tsy tia loza nareo. Fa loza ho anary ny antoa? Tsy fantatrareo moa fady tena fady ngery izy roa kely ny fanalanjazo atao amin'ity taranaka ity. Eny e amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany fa tsy hoe atao amin'ny fianakaviantsika ihany. Io ary le nahiko tena vokatry ny fanapahan-kevitra tsy voadinikino zao mahazo anay zao. Zay koa moa fofisainana loatra tamin'izany tena anao tao foana e. Ary tena mahita zavatra tokoa ty raha matoty matoa maharaka an'izany tsy voatery aloha e arakaraka ny toe-batan'ilay vehivavy fa tamin'ny tena ny dialy manokana aloha dia izao raha mahita izao mivokany fa tena hoana loatra raha kizy
Tsy tiako averina tantaraina tsondrerina eny toa fa ny azoko lazaina aminao fotsiny dia hoe latsanenina izay. Dia mety vokatra io zany hoe ny entoa zao mahazo anay mivady zao. azo eritreretana mampanivotra anjaza ihany koa ange io fa ny hitako atokoa dia karazana sazy io mahazo anareo ary mbola iampy sazy hafa koa aza raha naseho ateo tsy midika koa nefa izany hoe izay rehetra todijolana to anareo zao dia nanala zaza avokoa fa mety efa toe-batana mihitsy. Sazy? Dia sazy avy amin'iza? Dia iza koa le lazainao fa naneo an'izany zavatra lazainao rehetra zany? Ny zanahary re. Ny zanahary? Ilay nahary ny lanitra sy ny tany re. Sazy hoy ny toa teo zao miatra aminay izao dia hoy koa ianao hoe mbola iampy sazy hafa dia sazy toy ny ahoana? Izany ve tsy ampatahotra? Mbola manjavozavo amiko re. Toa tsy nahavahany olontsika koa range zany ny dia antsika taty dia tena tsy misy azonao atao tsony tokoa verina eny toa. Mbola satatra mbavarano fotsiny inge reny nataontsika ireny aza manana nareo fa mbola misy azontsika atao. Miverena mipetraka aloha nareo roa atolorandray ary ny tanany Eritiana kavy ny Andialy kosa ny tanana Kavanana dia ny tananareo sisa ampifandraiso akipeo amin'izay maso. Ny valo ny fanontaniana ao apetraka eo tiany no eritreretana fa aza mandeha fa eritreritra amin'ny zavatra hafa mihitsy mitroa rivotra indray mandeha. Zay valio amin'izay ary ny fanontaniako mo fanerinareo lalina tokoa ve ny ananjanaka? Eny tompoko. Lasa vavy ny erinareo voalohany janakareo? Vavy ny any tiako. Zao indray ary eo amin'ny firy eo zany ny zaza ny vinavinainareo ateraka? Amiko manokana aloha roa ihany dia efa ampy menada. Roa fotsiny ve? Zany ve tsy vitsy loatra 5 eo indray raha ny faniriako fianao ty ve fitapy amin'ny fomba hoana koa ny terahana 5 zany amin'ity fiainana efa manahirany ty? Iteraka ihany ve dia roa fotsiny ry dialy na 5 koa io le rangatina roa tsy enao mihitsy namoaka azy za no hiaritra herifiry fa tsy enao ka mangino. Dia ny sitraponao foana zany tsy maintsy taterahana. Tsy fantatra tokoa mantsy ny fijaliana eretan'ny vehivavy eo am-piterahana sady tsy ho tsapanao naroviana koa zany moa ianao lehilahy tsy mba miezaka maka ny toeran'olona mihitsy fa faly ny tonontonona fotsiny. Nga izy io mitovy amin'ny fikomandiana pizaka hoe ataovy 10 dia 10 ny tonga eo. Mba fanariana toy ny fanariana rehetra ihany reny ary dialy fa tsy hoe izay ny tsy maintsy ho taterahana. Izay tonga eo ny dia ankasitrahako daholo. Ahoana marina nareo reto ry zoro kely nareo nge zany mbola tsy nanokana fotoana nyresahana momba n'izany mihitsy na dia talohany nakanesanareo taty aza dia teraka nareo kanefa nanisany zaza ho ateraka reo fa tsy mampifanaraka anareo akory. Raha ny tany anaran-jaza ihany koa zany tsy ho arivo eto angamba ny andro. Ohatra n'izao foana kambo ny anyorony ihany toa tsy mba azo ifampiresahana amin'ny lamina mihitsy. Tsy misy resaka vanina ao an-trano fa kitakita lavo zao foana veranga no iainana. Dia lazao fizaha foana indray maninona enao mantsy enjely latsaka tany. Nareo koa tsy misy andarana mihitsy ka ny fifanarahan-tsaina nge ny tiana ho hita teto ay moa no mifanohitra amin'izany nisy. Sady ampy koa izay ka aleo ary amin'ny manaraka indray toizany eto moramora ihany le motory Eritiana manoatra no ny olona tezitra. Ka tokony hafaly zany reny nataonao teo reny. Aiza veka tsy any an-tranontsika tsy any an-tranon'olona fa dia toetra ratsinao foana no asehoanao. Toetra ratsiko ahoana koa ngava tsy mifanaraka kely amin'ny eritreritro dia midika ratsy toetra sady mandehana ho ianao moro misy lavaka be zao io aloha io ny andro raha teo koa efa memaizina kay dia tsy hiova mihitsy koa ianao ty sy fatahorana lavaka ty ka lavaka mbola ery amin'ny 4 metatra ry dia efa mampikaikaika fa mpiomana tena mety ho fitotonana re iny inona zao maratsy amin'izany tsy tsara fiomanana nge olo tsy ho tapohan-dozy
tombenako mantsy izany efa mongo ny fandehanana taty andraikako ary iny zavatra maintimainty nanapaka tamity inona ary ty mikorabadrabaka be ty e alika rera ny fantazanako azy teo ho vao hitsaka ao ange izy zany e ary aza vilinao ny tanako fa inona ary ty dialo lozy ty marina tena ivarina tatatra ty raha izao no mitoy ay mavesatra be zany lohako zany mitady tsy heratra ihany koa masoko oay na tsy ary tena ny zanako ry zareo andraso aloha iantso dokotera vetivety eny tokoa Ertina maheno avy ianao nento fa aisika zany maizina amiko ange hafahafa be koa ny fahatsapako ny vatako io ary le efa nahiko anarany Ertina ny tononiko nefa dialy ny mamaly ninjera tamin'ny motona roa le avy tany an-tanàna iny dia izao niditra hôpitaly izao ninjera tamin'ny moto dia efa mikofokofoka koa azy dialy izany makahina mihitsy aloha sao mbola reraka rehefa avy eo sika miresaka tsara manandanja be le resaka ho ataoko aminareo dialy mba efa nanao ahoana ianao izay dialy fa dialy ahoana koa Ertina nge ty miresaka amineny ty fa tsy dialy fa Ertina ahoana koa dialy ianao fa tsy Ertina zany oatra efa hoe Ertina ho aza fa tsy dialy zany so dia marary maso koa azy neny ty fa ahoana koa ary zao idialy no midaboka eto am-pandriana rehefa nytanina nefa dia lazainy fa Ertina izy fa tsy dialy saeta be ary neny fa mba omeo rano kely azafady vetivety ary fa mba aiza ho adialy to nolazainy neny to fa mifaneleto zay nefa to lehilahy azy eo hitako matory eo amin'ilay fandrinakafanako io ry dialy ny vadinao ve dia tsy fantatrao Ertina nge io matory io Ertina Ertina iza koa dia vady koa ahoana koa fa ahoana marina ary ianao ty sa ve fetraika an'le dona mafina azo ny lohanao daholo zao ary ohatra tsy vaovao amiko tokoa ange ny endrik'io lehilahy matory io eka efa hoe vadinao io lehilahy koa ve hanambady lehilahy ry neny fa iza nefa no milaza fa lehilahy ianao ôry dialy ao tsara ve aloha ndry ty fa hatraminao viana koa tsy lehilahy ary inona tokoa angaza ny zavatra mitongotongona mavesabesatra eto amin'ny tratrako izany dia maninona koa ny feoan'ny dialy foana ny ndraiko rehefa miteny afa tsy nia sa manofy ary ve za ty andraso hoe tsapaiko ny andraikako io kay fa misy inona aza dia mikofoka loatra aloha fa mbola marary angenao tsy misy inona ka mba hisory kely hoe io lamby io hitako tsara ny endrika olona eo amin'ny fandrinilana io efa hoe Ertina ho io jereo lozy ty marina to tena mivatako tokoa io matory io dia ato anatin'ny vatany dialy nge zany sa fa ahoana na tonga an'izao mety nofo kosa angambaka mino fa isiny zao rehefa mifoa to gagagaga be nge ianao zany mahita ny Ertina za hitako ka vo amin'ny fahaverezan-tsaina ianao io tsy misy an'izany rerineny fa mba omeo fitaratra tokoa iza azafady ibangy volo angandry efa nizahako ny fehezina ihany mantsy izy io mba tsy hikorotana be
zaza sola tapony koina ny volobangoka eo fa tolory fotsiny re le fitaratra. Vehivavy koa ve ho sola tapony fa ndry koa dia miteniteny foana tia re. Hoe ohatra nyreny nahita angatra ireny marina ny anao vavy nahita ny endriny tao anaty fitaratra. Lanitro inona re ty hitako ty efa ho lasa dala koa ve ndry ty to tonga dia natoraka ndry tamin'ny rindrina le fitaratra vaky tsy nisy ny raisina tsony. Aleo aloha atorokely mihitsy ka marary asa ny lohako izany. Suzelle, ohatra ny hafahafa nge fandiniako andreo ankizy ireo ohatra ny tsy tompony tenany izany. Ndray milaza ny tenany ho Eritiana nefa dia dialy izao no iresahanao. Eritiana koa toraka izany na ny feoany aza mampatahotra azy. Tsapako mihitsy na ny mpamanga aza sahirana na miresaka amin'zareo. Koa raha tsy izany fe isak'izay misy mamanga eo dia niahy foana no ataoko tonga aloha lazaiko hoe azomena tsino raha toa ka manao resaka hafahafa ry zareo fa mbola tsy tena ao tsara ny sainy. Na ny namany Eritiana aza mantsy toa tsy misy fantany na ny ray aza. Azo inona tsara ihany nge izany hoe mbola tsy ho tsara ny saindry zareo ny lohan'ny raha teo ny voadonaka mety hisy zavatra very mety misy mifangaro. Na izany azako fa zaho manao hoe ahoana hoe sao dia ny famady-panahy izy roa ireo toa nay mivady tamin'izany fotoana. Ay ianao koa nahatsikaritra za aloha efa mahamahana ihany fa ny andry ianao ho vaky vava fotsiny. Dia atao ahoana ireo ankizy ireo ry Suzelle fa nga moramora tia mizatra miaina ao anaty vatana tsy han'ny teny izany. Tsapako satria efa ny ainako mba hitadiava olona tokoa rehefa mijaly le ankizy sady sao dia ho tratra ny to asin'ny ray ny dialy eo mantsy. Fantatrao tsara nefa fa tsy hiverina amin'ny laony mihitsy io raha tsy mirabona tsy fankazahoana amin'izy mivady misy zavatra takiny zanahary mantsy aho matombo trango izao eny ao fa ezana hitadiavana vahaolana ihany. Dia ankiniko aminao izany ny firesahana momba an'izay amin'izy roa kely Ka ary soy amin'izay aroa izany resaka teniny toa atao aminay izany inoko mantsy fa misy ifandraisany amin'izao trangan-javatra toa tsy hay aza vaino izao. Zao tokoa izy roa kely efa nody moa nareo zao ka afaka miresaka tsara sika. Mino nefa fa efa azokazo nareo sasoka mahazo anareo. Tena fanina mihitsy ny lohako ry neny toa. Maninona moa ny vatako no io hitako mipetraka eo amin'ny sezy io dia nahoana koa ny vatana lehilahy misy vatany Eritiana moa izany raha ny marimarina kokoa Za koa tena mihevitra ny tenako laza-dala mihitsy indraindray ry neny toa. Fa naninona marina izay ry neny toa. Eno mba omeo fanazavana rehefa tena maizina aminay zao ry izy roa kely ny famady-panana reo. Ny famady-panahy ie izany hoe ny fanahiny dialy ny lasa ao anatin'ny vatany Eritiana ary ny fanahiny Eritiana kosa ny lasa ao anatin'ny vatany dialy. Tena matotra ve izany ry neny toa? Tena matotra izany ka. Dia ahoana izany natonga an'izany kanefa nge izay niala tany aminareo iny mbola tsy nisy an'izany na teny an-dalana aza sa ve le izay niaran-doza tamin'ny moto iny natonga an'izao. Raha tsy diso tokoa mantsy dia izay natsiaro tena tany amin'ny hopitaly iny nantombohan'izao zavatra hafahafa be izao. Nandritry ny loza iny nampifamadika amin'ny fanahinareo lasa kely elaela nareo no ohatra nisy zavatra nanindro mandry an'izany. Iny loza iny nandindona tsy vitan'izany fa mbola mifamadika ihany koa ny fanahinareo. Dia ina nefa ny natonga an'izany? Dia iza ny nampifamadika anay ohatr'izao? Toy an'ilay seansa nataontsika niany ka sazy io mahazo anareo sazy efa mijanahary ary raha tsaroanareo dia hoy aho hoe mbola misy sazy hafa ihany koa dia io le izy io. Sazy avy amin'Janahary fa izay moa naninona no sazinaka. Nareo ihany aza angamba dia efa mahavaly an'izany fanontaniana izany ianareo tsy mety mifanara-tsaina lava io dia nampifamadihana ny toeranareo satria tsy mba mifampihevitra nareo fa samy maka ho azy
ny andany no mitaraina fa tsy mahatsapanytsapany akilany mihitsy dia izao nampifamadiany izao ny toeranareo. Lozy tia marina, tena lozy. Ahoana fomba hiainako atao anaty vatam-behivavy? Ampianao tsara izay. Amin'izao tsapanao tsara ny fahoriako rehetra. Za foana mantsy ny lazainao fa kisitina sy ratsy toetra. Io ndray ianao efa izao mahazo mbola zany ihany ny vava. Dia tsy izany ihany koa fa mbola misy zavatra hafa koa na voasazy ianareo ary tena nahatezitra an-janahary. Fa inona daholo re zany ry nenitoa? Zaza mesorinareo aza donoina fa mahatsapa marary sy mahay mitaraina koa nge izy reny eny na dia hoe zaza rano aza no enony zanahary ny fitarainany ka izao mitrango izao mivokany. Ianareo tsy mety mahazaza ny fanahinareo mifamatika. Ay moa lozy tia marina. Dia aritra firiana hono io sazy io ry nenitoa. Angady tsy mba azo ifandaminana mihitsy izy ity zay mantsy zao samy andray miasa manandraikitray tsirairay avy rehefa tapotra n'ireo mponomen'ny dokotera ka tsy tia minavina ny toy ihany ara mbola tsy voava io trangan-javatra io. Nareo ihany reny oerany rehefa hita mive fa efa mifankatisy mifanaraka-hevitra tsara nareo tsy ho averiny amin'ny lohan'ny ho azy io ihany. Za nefa ty efa leo miaina atao anatin'ity vatam-behivavy ty sahady, ohatrany hoe milanja eta mavesatra be izany ny fahatsapako ny tenako amin'ity hafaliana tsy ombotratra ity. Ary tia zaka sady lasa sola tapony tsy afaka miaingo tsony, sady be volo kibony be volo tratra. Tsy mba tsotra reto izy amin'izany fa olooly. Zay zany koa ve dia hita atao olana samby amin'ny olany koa io rangafa aza mifampiteniteny aza mihevitra mihitsy nareo hoe tonga ho azy zao mahazo anareo zao mila mahay miara-miasa tsara nareo raha te ho tafavoaka sy te ho tsy ho afa-baraka zay ihany. Ary neno atao tsy ahita teny mihitsy miaraka izy dia izao ihany mitandrima satria ny aina tsy ananapiry asa tonoina fa tsy enao ny tompony io vatana misy anao io ka mitandrema. Ahoany ty mahazo atsika ty ry dialy ahoany reny lazainy eny to teo reny? Efa renirahana eny teo reniko. Mila mahay maka ntoerany tsirairay avy zany ny andany sy ny akila ny vo afaka amin'izao sazy hafa kely izao tsika. Hafa kely tokoa ka teo gadra atao anatin'ity vatanao ty zany mandritry ny fotoana tsy voafaritra. Ahoana ny fomba ilanjalanjaka an'ireto papely mosy anankiroa be eto amin'ny tratrako reto rehefa hiazakazaka sady tazomina amin'ny tanana. Saranao aza mba pamplemousse fa tsy citron. Ny anao aza mba azo tazomina amin'ny tananako fa ny amba ahoana fomba andehanako eny an-dalana amin'reto atodin'omby anankiroa reto. Ianao koa dia zavatra tsy misy dikany ohatran'izany foana no atao olana. Fa firy kilao avy le atodin'omby no anahirana anao ny hitondra azy ka? Izay indray no ianao. Rehefa ianao no mitaraina momba ny pamplemousse dia tsy misy mitsikera fa rehefa mba zany no miteny kely momba ny atodin'omby dia kianina. Ataovy ihany tsy ho tafaverina amin'ny tena vatantsika tsirairay avy mihitsy tsika raha mbola ohatr'izao foana. Ny mandritra ny repomba ho vita ihany fa ny any ampiasana no anahoana? Ianao ve havita ny asako any? Na ny namako sy ny mpiara-miasa amiko aza angamba tsy misy fantatra ao akory. Mahita hevitra ihany fa asa sy ho fandiniana azy. Lazao hoe raha midinika. Maninona ho atsika raha mody manao verisaina atao hoe mbola tsy miverina tsara ny fitadidiantsika tao aorianan'iny voina iny. Ataoko fa tsy hisy anometsiny antsika loatra na dia tsy mandeha amin'ny tokony ho izy aza ny zavatra ataontsika. Hevitra mety tokoa izay. Aiza nefa ny taratasy manamarina an'izany ka? Raha verisaina izany tokoa mantsika tokony mbola tsy mahazo miasa mihitsy. Izany anga mila marinina ny taratasy vao ho tsapy tsika miverina manavao amin'ny asantsika sy ny manodidina fotsiny ohatra dia efa ahitana taratra an'izany. Tsika raha atao tsy hoe ho repo foana ka tsy hivoaka ny trano mihitsy. Izay tokoa aloha fa ny mahakivy azy ao dia le hiara-mitakosina amin'ireny mpianatra ao kely be tomany ireny. Fa angamba hoe ianao tsy tia sasa indray.
Ianao aza tena toy misangy sy mampilalao zazako. Le misangy eo ihany fa le manaro-paosy mampianatra mandritry ny ora maromaro ny tsy efako ka. Ndeha ampatoriko foana angamba. Sy avela ho any aloha zany ka. Nomena andro vitsivitsy nanaovanareo potsika dia alolo mba hararotina. Raha ny sitrapoko azy zao dia hiova rivotra kely mihitsy. Ka tsy efa namamy miova rivotra ve ny fiovana lavakorona hitrohana rivotra e. Otry, fa ina koa ty mampitsamboatra tampoka anao teo? Lozy tiritialy a. Ay moa ka amin'ny herinandro zao le asoavan'ny Sudikael. Ie dia maninona? Ka nanasantsika ho any aminy angery dadatoa amin'io e. Dia inona moa fa dia manotrona any sikako? Tena tsy azonao mihitsy. Kontiny vonantony angenao e. Manao raharaha sy ny sisa. Kanefa za no ato anatin'ny vatanao. Aiza no ahaizako raharaha-mbehivavy. Ay ve izay izany e. Ay tokoa ny lehilahy rehefa misy fankalazana ohatry ireny dia mipetraka mana be kibo amin'ny labera ihany mba asany. Izay vehivavy no mikenikeny nety seroa. Nety mihitsy ny nampifamadihana kely ny toerantsika fa dia za foana ve no iservila avy eo. Dia ianao matahotra rafa-diranovana io koa tsy hitsipako ao rehefa sain'ny olona mamono akoho. Tokoa. Tsy maintsy mitady fialana balako. Sa tianao afa-baraka eo mivatanao hoe safotra vantany vao nahita raha? Tandremo tokoa ange manao fihetsika fa ny masom-bahoaka any e. Tokony tsisy ahafantatra mihitsy hoe ny famadika tsika. Ianao io mihitsy aza no ahiko hanondrana any. Tandremo ange ampisitronao toka any ho vatako io raha tsy mifankahitsitsika e. Ay tokoa moa mbola misy pro amin'ny bandy akama koa ny arivan'io. Dia tsy maintsy ianao zany no mandeha any. Mody amorona retina ako. Iza koa no anaiky sotrosotro alkoôla any. Sady anondrana any koa ianao raha toa ka mamo any e. Dia ahoana tokoa moa zany finday ampiasaintsika reto e. Inona indray zao ny tianao hatongavana amin'izany ka? Ka tsy maintsy ampifamadihana koa zany satria raha ny findayanao sy ny kontinao ihany ohatra nampiasainao nefa tsy arako izay mitondra ny vatanao akory le resaka dia ahoana ka? Ka atao fotsiny eny fa madika findaitsika mivady dia milamimako. Sarotra be zany ry tiana. Na koa hoe désactivena mihitsy aloha ny kontintsika mandra-pilamina. Manina nefa raha tonga dia tsorona fotsiny hoe misy zavatra feninao tsy tianao ho hitako amin'ny kontinao e. Fantatra nge fa fitiavana ty savany FB-ako fotsiny ny ilazana ho an'izany e. Tsy izany fotsiny fa mba hampilamina zavatra ihany koa e. Mba manondrana koa ty zavatra ao ty ka. Ela be ry vao velona. Fa firy ora ny tondrony e. Sa inona zany e? Fa ty telefoninao ty e. Iny kosa kaika. Zavatra mora velomina io ka ela be ahoana ary. Ohatry ny ahoana moa ny kisoratsoratry ny kodiny izy ty. Tsy mety adidiko mihitsy le izy. Andraso e. Ohatran'izao. Dia ovaiko tsotsotra fa sarotra tadidiana be ka. Tandremo fotsiny aradinoina. Zay. Mba tsy azo kokoa ty telefoninanao ty ka. Maninona indray e? Tozara raha misy zavatra to anatiny efa mitaraina ho feno sahady ty izy. Efa fomba an'io e. Inona moa tsy efa ny désinstalleko sy ny fafako tao fa dia koto zafy ihany ny Lexis e. Jean Iva ihany ny Jean Ba. Ary to misy calculatrice anankiroa ato. Fatao inona daholo reto e. Andeha hoe soroko angamba ty iray ty fa to mavesatra mameno mémoire be izy zany. Tsy misy akana selfie. Dray omeo aty afa-tsy mampiasa fotsiny no asanao fa tsy manaisotra na mamafa zavatra. Dia mba miomanaingana koa fa tsy eo mibe fihetsiketsehana be eo e. Ka tsy hitako mihitsy ange hoe aiza amin'reto akanjo be dia be reto no anaovany e. Mahagaga ny ilazanao foana hoe tsisy anaovany ianao rehefa isaky misy diale reny nefa ay azy reto izy mameno armoire. Zany ange tsy midika hoe tsisy anaovana raha-baky teny ahy e. Fa betsaka loatra le akanjo dia tsy hita intsony izay ho raisina.
nefa dia mbola mahita hodongina foana ianao isak'izay mandalo magazayntsika. Tamin'ilay indray mandeha iny aza moa kiraro sady tsy miteny tsy afaka irahana manao raharaha iny ny tetehanao vidiana ohatra iny. Ka mba hafa ihany le maharatamodiko. Ty pataloha jean ty re anaovany. Izay ambonin'akanjo metimety aminao ao ampiarahana aminy. Dia kapakapa. Dia aza dinoina mitondra akanjo mafana sao miova tampoka ny volonandro. Dia aleo ngamba ny kalsonako ihany no anaovako ka. Toa tsy ho efako ny anao an'ireto siliga ny feno dantelle be anao reto ka. Kalson ahoana koa fa reo anaovany. Zavatra tsara be reo. Nampengila izy reheritile sady sarotra sorona be koa le volokelika. Efa mahavoly fotsiny le sisa manjara famono efa taiko tsokosoko nefa ka sambako kosa ngena mila an'ireny saron-dovotra ihany tsy tovy mamola koa ihany ve no mamoly an'ireny fa aza vosena marina raha tsy efa tsy andro perizy midina. Inona mampitoloko anao eo ambody fitaratra eo sa atao mitomany le fananiny oriny eny asa rehefa nisavasava ny telefônina anao teo izy dia io mitomany tsy akijanony io. Tsy menatra kory ianao ny fanadala ny vehivavy atao amin'ny Facebook na dia sarintsika tamin'ny mariazintsika aza anao amin'ny photo de profil anao mantsy le vehivaviko moa izany dia efa fantatra zao fa vadin'olona mbola isariana dala ihany. Mafy nareo ka. Tsy misy miaraka amiko izany angeny eny reny sipireny na ny ray aza fa mba fomba mibandy fotsiny le mba manadaladala sy mampiresaka fa nga ianao mbola mihevitra ny tenanao ho bandy kely. Raha izany dia tsy hitako mihitsy antony nanambadianao. Aza atao miaona amiko fotsiny ianao ndray amin'ireo tovovavy mifanadala aminao reo fa dia ho ataoko maivana ohatra ny volomborona. Mipetra tsara ianao ry dialy sao dia olona tsy manatsiny tsy ahaizanao miaina any amin'ny tiasarotam-piaronao. Ny vatanao no hafa-baraka. Tsy ahoako izany noditra ny orona eny aizaka misy an'izany hoe natory tsara ve no voalavo fotsy keloko kanefa zavady ny asa tsy mbola nataony an'izany akory dia indray mantesana indrindra n'izay firy-taona mivatiana izay. Ka ianao kosa indray tsy voalavo fotsy. Fa inona? Piso kely re dia aza mitomany tsony koa fa jereo fa lasa ratsy tarehibe ny olona anaovanao azy ka dia ho eto tiako iny telefoniko iny. Ino koa ny ianao efa afa-po tamin'ny adalanao vehivavy foronjato angambo amin'ny voablokeko tsy fidy ny taono ny amolanao. Ordialy tsy tena mampiaika mihitsy nareo reto ka na izany aza mba hajao ihany le vady ry heritiana. Eny reriny eny ary ay fe zao akanjona ohatry ny raneny be zao ny netinao ny voaka tany be pikoty sy pitsiriritra loatra ary nely le vatam-badiko dia aleoko ny rakofana tsara. Aiza ve ka misiotsioko azy daholo zao botsy adala rehetro zao. Ty filazanao koa ie dia nanahoana aloha ny tany am-pianarany tena tsy androko izay hodina. Fa nisy inona? Tsy nisy nandeha tamin'ny laoniny mifandimbo ny tomany izy mianakavy teny velesiko tao daholo fa nahasosotra mankaleo be le mampianatra zana-bahoaka tsy voaroaka tamin'ny asany ve zany dialy raha izany ny fandehany dia tsy haiko tsony eo vetivety aloha ny eny fa iantso olona vetivety raha heritiny ty miantso ty mba efa nanaoana tokoa ary njarany iny. Allô dia ahoana lesy tsy ory ve io izy indrindra fa izaka io azafady madama ny heritiana ihany dialy. Otry ary maninona ianao nga tsy salama
to misalobona lamba be tsy mieritreritra ny arina kory nefa ny andro efa ho amin'ny firy ohatra moa izany mbola tezitra aminao tokony tsy anontany an'izay mahazo anao akory aza fa tokony milonjolonjo be fa inona tokoa aloha mahazo anao io so ihany fa mbola tsy navelan'ny tany ampianarana nampianatra fa raha zao ngamba no ataonao dia ho tara lava ny ampiasana any ny tenako marary ardialy eka mampijaly be to izao ty fandehanany fadimbolany ty ay marary toy ny dididina tamin'ny antsy zany fa nytolako rehetra volatra amin'ny andovaniako rehetra iny marina raha mba hetsiketoka kay zany le sy bobozy natao hoe règle douloureuse zany ny ainanay vehivavy isam-bolana nareo lehilahy moa tsy te halala fa de lazainareo fa mila vaniny sikizitina foana zay aleo mihitsy mba isy an'izao amin'izay mba tsapanao tsara ny irifirinay enao kosa nama mbola mandatsa ihany jaraingeo azy za io ao ary moa fa ividianako serviette hygiénique amin'ny vadiko faly amin'izay hoe ngamba le mpivarotra hoe tena mahakarakara be mivady n'ity ramosety tsy ho tafaverina vatako eo anga za ianao tika sambatra ery zay kosa aloha malahelo aho milaza aminao fa mahafinaritra ny aty hoy le iraray izay malahelo aho satria tsy ao anatin'ny vatako mbola manavy be ihany miaina ato anatin'ity vatanao ty finaritra indray amin'ny lafiny ray satria mba miova kely tsy mpamana rano intsony fa za indray aza no manana rano androko rehefa avy miasa pasohana ny akanjo hoentina mivoaka sy misisa mahafinaritra tena soa ihany fa teony eny fa aiza no avitako an'izany rehetrarehetra zany telo solataponyity fotsiny zao somary manelingelina kely tena mahagaga tokoa fa dia saika nanao ohatr'izay daholo ny lehilahy ho amin'ny fianakavianareo ny sasany aza angamba voateraka dia efa solatapony taraza avy any amin'ny ray be nay tany aloha tany re io angamo tsy tsaronao fa voatelo amin'ny 20 taona dia efa nanomboka nintsana ny voloko tao aloha loatrako ka maninona tokoa moa zany izy io raha sina solo volo savy alao amin'izao fa efa io mahabogosy ako kopona fiture de g ange reny ahoana ty raha heritina efa ho tsara ve zao ny lohan'lahy io sa ahoana tena mbola sahirana mitadidy andry zalahy sasany fa ialahy ihany zao ny tena fantako nefa dia toy ny raha fitombenana salaka daholo tsika apeka am'ireo ialahy daholo aza ngeny na tonga ny anaram-bositry ny ankamaroan'ny zalahy reo zany ve eno fa zao mbola tsy afaka mitrandra zany alahy sa ahoana hoy ny tale andraikitra hafa hono zany aloha no ampandraiketiny aho mandra-piveriny saiko dia hitady mpisoloterana vonjomaika ny orinasa nao an'le tena asako ialahy ty tokoa aloha so dia tokony mba hoentina mihodina kely sady ialahy koa tatoato ohatra ny mialaala ilany tsy aizany foana rehefa misy pro fa androany alahy tsy maintsy mandeha andeha ho aiza amonjy alim-bavaka toy mahazatra lesy aleo modekena ho fantatra eto amin'izay ny zavatra taonyreto rehefa ry zareo milaza mamonjy alim-bavaka lavy reny ndao ary mba ento moramora ihany le tsy fa ohatrany ratsiratsy ange zany lalana zany tsy misy atahorana le tsy io fiara tsy mataho-dalana ange ty na dia zany azako misetrasetra koa le tsy ory ty rehefa mitondra fiaraka kay otry fa inona koa no mampikikika an'lahy eo ka tsy hitanylavy hoe lavaka be io aloha io le tiako lesy lavaka vo iry amin'ny firometatra ery ve dia mampikikika an'lay sa lasa nataotra lavaka koa lahy taorina iny aksida tena lasa
hafa tokoa hoe lahaty a eny e fetrakan'le fahaverizan-tsaina daholo tamin'izao oay mbola misy mpivarotra misokatra aleo aloha ividy zao raha vetivety sady za koa zany efa tena porotra tsy tonga ka ny trantsony angamby izy zany sa efa kaiky ohatray maninona koa nefa elahy raha ny teny fa tsy niaritra tao fotsiny e ka etinga tsisy pisoara mihitsy e le tiako lesy e tonga de ala afasy eny amin'ny tatatra eny lesy fa inona ary tya isanao hitan'lahy eo ka tandre maro iasa de ilozany lisany eo a ndana fa tsy zitsoka ny lahy zany eo e ary mba lasaiza koa raha heritina teo e to tsy tazako eto amin'ny manodidina eto otry fa hatramin'ny oviana koa le tsy lahy ty ny lasa ny biby mipetraka sa inona no ataon'lahy eo losy ty fa hay tokoa moa lela afa-baraka ny vatany heritiana marina za kosa nge raha ny teny hoe porotra tsy voatery hoe ho ranony elahy koa tsy ny teniko hitako moa no hoe saka hoentina ny an-trano de ahoana nitondra taratasy zany lahy io tena adiniko le tsy fa mba akao azafady e de bandy ty lesy tena tsy vetivety ary midira lesy e tsika mantsisano andrasana ay ny fahasoavan'ny tompo rahalahy isany aza omena tsiny raha toa ka somary manavao raha heritiana fa efa fantatsika ihany ny vonana azo azy hitarika ve lasa ahoany aleo raha tokony anjara fitarian'lahy tokony elahy mantsy no mitarika ny alim-bavaka androany raha araka ny fandaminana andreky ako io tona moka baiboly sy firana tokoa reto izy atombotsika amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina ary ny fotoana hiara ivavakytsika Andriamanitro vory eto amin'ity tokantrano-drahalahy indray zahay amin'izao hariva fadiva ho alina izao misaotra sy mankalaza anao zahay satria mbola noho ny fahasoavanao ny nahavitanay iny andro iny ianao anie hitaritalana anay indray amin'ity alina ity ka ho tody ny maraina vaovao indray zahay da io ihany koa ny mpanomponao izay hiatrika fanadinana pastoraly mba ho feno ny fanahy masinao manofy ary ve za zany sa tena alim-bavaka ty atreako ty e de tsy mandainga ihany zany heritiana hatramin'izay de ahoana zany kala vola fotsiny laza fa eona amin'ny andro any ariva otry inona kosa ny mandendeha amin'ny akanjoko zany ndreky ako toka dradraka ngeza be maty a mama ka dradraka be iny lasa nanidiny aranytrano iny oento raha tombotro raha heritiana fa hoaizy elahy hienjana koa ty mahazo andra heritiana ka dradrakavika lasa dahorana alina indray vao tafody ny vadiko a ay ve ka tena alim-bavaka ty vonjenao e fa tsy efa zany foana ve ny lazaiko anao e fenao moa tsy mety mino hiatrika fanadinana pastoraly raha jimale akamanay iny de manao fampiarana aminay zay ny mpiangona moa izy ny pastera mahay mitory-teny kosa aloha le rajime fa ny mahagaga fotsiny hoe fangamo reny olona hiatrika fanadinana pastoraly reny tsy efa manana ny toerana manokana fiomanana de asa aloha fa iny efa hitanao iny izy ko de manina ho azy zany no atao amin'ny alina be ohatra reny le izy e ka amreny reny mpandy akamba no manam-potoana ry malala koa mbola sahirana amin'ny asany avy ay vare sanao ihany fandahoany amin'ny enitora-pitsoka so ohatra de efa afaka mifanakalotsika leo be an'le mandray ny anjara toeran'ny lehilahy mantsy a tsy efa ampy ve zay ro volana mahery zay e fa hoana indray ry ny antoa toa ny
ihiratra be masonao. Tsy hitako izay ilazana aminareo ny zavatra hitako ato a. Tena hoe efa vita ve ny sazanay sa ahoana ry nenitoa? Zao hoe vaovao roa no lazaiko anareo, ka ilay vaovao tsara no lazaiko voalohany sa le ratsy? Eny tsy dia tena hoe ratsy loatra moa izany e, mifampiankina tsinon'ireo. Vaovao tsara sy ratsy dia hoanjana ry dialy a. Aleo le ratsy ry Eritiana, aleo mba le ratsy no lazaina miloha, so mba ho afaka le vaovao tsara ihany ny alahelo tamin'le ratsy. Le fahasaorary ny entoa miaino anao zay. Zao ry zorokely a, tsapa tokoa fa nanao ezaka be nareo a. Efa azo lazaina hoe milamina ny tokantranonareo, mbola tsy afaka miverina amin'ny vatanareo tsirairay avy nefa nareo. Fa nahoana kosa ry ny entoa, mandra-pahoviana ny ainako ato anatin'ny vatam-badiko. Fa ina hoy ny antony ry nenitoa? Tsy azonareo an-tsaina mihitsy ve? Ny inona nefa e? Sa efa vita ny sazinay dia efa afaka miverina amin'ny vatanay tsirairay avy amin'izay zahay? Efa hoe tsy mbola onko. Zao rery dialy sy Eritiana, mitoejaza efa hoen'ny herinandro Eritiana idialy mantsy. Ahoana tsara hoe ry ny ento mitoejaza? Efa izany nambarako aminareo izany e. Oay, avy milanitra ka tsy takatro. Ananjanaka ihany tsika ry Eritiana, tena faly be a. Dry, vaovao mafaly oatra izany koa ve dia mampilatsatra ny maso anao e? Tsy haiko ry dialy fa faly loatra angamba. Oay e, ho faly ery izao neny andre an'izany. Aza manao zavatra mety handreraka fotsiny mandritra ny fotoana hitondranao voaka dia tsy ho vototra tsony io zazy io. Fa Eritiana tokoa ve izany dia tsy mba nahatsapa fivana tamin'ny vatana mihitsy nandritra n'izay eniny herinandro be izay e? Eny e, nahatsapa tena ho hafahafa tokoa aloha tato ato izay e. Efa elaela tokoa ny fatombolako tsy nandefa nandre an'le vaovao teo a ny entovo tonga saina. Nandro fotsiny saiko satria elaela tsy narehiryfiry noho ny fandehanan'ny fatombolana. Ay fahasoavana, maninona koa ary zany lasa be ranomaso be ohatran'izao e, sa vokatry ny hormona. Dia inona le vaovao faharoa eny toa? Eny tokoa Tsapa fa nivoatra tokoa ny fifandraisana eo aminareo roa kely, saingy mbola tsy afaka miverina amin'ny vatanareo avy nareo. Fa tsy afaka ahoana indray ry ny entoa? Za nefa teny efa vizana miaina ato anatin'ny vatany dialy ity, dia tsy maintsy za zany no amoaka an'ity zahazy ity rehefa teraka. Omeko mahereza ianao raha izany. Vitany lalesy io bobozy fa aza matahotra. Tsy afaka satria noho ny fisian'io zaza ao kibony Eritiana io a, dia lasa roa mifanao ao aminy fa tsy ray intsony. Saropady be satria mety mifanahin'ilay zaza indray ohatra no hiala tsy natao. Aza misy ene izany. Dia izay tsy maintsy endrasana ny Eritiana ho teraka vao mirosa amin'ny fombafomba. Maninona raha mba mivoaboaka manatanjatena fa tsy mihiboka lava tao trano ato ry Eritiana? Sady tsy mahasalama anao ange izao tsy mahasalama ny zaza ao an-kibo ao e. Tena tsy hivoaka ny ivelany any amin'ity kibo be ty ary dialy a. Menatra ilanjalanja amin'ny porofo ny zava-bitantsika. Roviana ihany ary ho tapotra ny 6 volana. Ina koa izao ny tokony hamenatra anao amin'izany? Tokony ho reharehanao azy izao ny mitondra ny ozanantsika eo an-kibonao. Sady lehilahy miafaka ange ianao e. Ianao no Eritiana, ilay lehilahy nitondra vohoka voalohany indrindra teratany malagasy. Iny ezo e. Ny oriko amin'izany lasa ngeza be, ny tongotro tsy omboky raro tsony. Leo sahady azy zany ka. Courage lesy masisiko fa 3 volana ange sisa e. 3 volana sisa dia hitaizany menaky ny atsikitsika.
sa ela tsy mba maika na hita azy? teny efa tsy androko ka fa dia inona loatra ho ano ampihinananao ny vatako e. Marina raha tsy ohatran'ireny kibo firy volan'ireny ty izy nanaovanao azy. Tsy kibon-dabera kosa aloha zao angamba le atao hoe miadana mpanambadiana aminy. Tafavoaka tao ihany le zaza Marina ienjana iny. dia ara-paina tokoa re ry izy roa kely tonga fataizany zazakely. dia ara-paina koa neny nahazo zavy kely la be takandrainy tokoa moa zany ty zazy ty sa vavy takanreniny. dia tsy hay tsony reriny eny ahoana tokoa ny fahatsapanao ny tenanao amin'izao e. eno ohatrany hoe foana be zany ny fahatsapako ny tenako sady saika lany teo ampanenana azy daholo ny heriko. ka hita fa zaza dongadonga be 4 kilo be zao na voakanao teoko tsy ahatsapan'izany ianao. tena entsana iny ka mavita ihany nareo vehivavy ka ka ahoana mbola ho asiana endasy fito vavy fanampiny ahatanteraka nitsodrany razana sa ahoana? Tena tsy efako ka atsipoko any aminao ny ga. mampatsiahany miata amin'izy niteraka ny lona ty ianao. Midradradradra mafy mihitsy ny ianao vavy sady ninina fa tsy hiteraka zantsony. Inona fa zao sady dia faharoa ny zandry ny lona. Efa hotelo akory aza tsy ho atsy angamba fa tohatra ny bebe kibo izy hitako mandehandeha any izay. Enjana tokoa aloha izy vo reny rano terabitro ka marony zany eo ihany fa tsy efa afaka mba miverina ny vatany avy amin'izay kosa ve hoa zay ry ny antoa. fa ianao ve zany tsy mba hifanakory vo hiala amin'ny vatany io e. mahatiatoka be fotsiny ianao niteraka n'io zazy io raha tsy hifana. Eny marina aleo aloha tapotra anaty roapatsa daholo ny fianakaviana vo hiala tato ka. dia ampinono koa le zaza fa naona e lozanao miady varotra fotsiny eo. maka aina tsara aloha dia rehefa afampana tsara ianao dia miaraka makany tanàna ro mivady. raha heritina raha tsy ory zakanao nga mibalazo raha miletika anaty vovo kely be marivo. ay tena iala tokoa ty efa niverina tamin'ny loniny zany. elilese vita ihany le sazy tena tsy mahampino le niainanareo ka na izaza nge tena mbola saika tsininy tao aorianan'le resantsika voalohany indrindra tamin'ny lahy le mbola tao anatin'ny vatany vadiny lahy iny na mierina tato an-tsaiko ny resantsika rehetra tamin'iny andro iny any arivan'iny dia nino ihany any farany aloha enjana aloha letsy efa saika tsy vita fa misaotra lisany tokoa letsy tena namana tokoa lisany tsy misy isorana lesy dia ahoana tsy hamonjy alimbavaka tsony zany. raha tena alimbavaka dia fa oka mihitsy aloha raha fangalara tety manjary mampalahelo a le vadiko tena fijaliana kaiky lesy le miteraka saingy hoe efa zareo no natao izaka azy dia tsy maintsy hiaretany. tsara lesy rehefa matsapan'izany ala dia ataony laiza zany le kala voalavo fotsikely. iny azy efa lasa ny vazako. fa mba tantarao tokoa nge lesiny na tonga ny lasiny raha fotsiny lany famatim-panahy dia ahoana ny ainana an'le izy. io tokoa eny raha fotsiny raha heritina mba inona zao no mba ho resahany ho amiko. tsy anaiky kosa aloha raha sainy manara-maso an'izay zavatra ataony raha heritina na zavatra ohatr' zany madama voavanao mahazo sezary aloha ianao dia misaotra na mariny antso miala tsindra tonga dia komandy zava-pisotro aza manafa efa nataoko amin'ilay tena tianao le ianao. tsy ho lavaresaka fa zao mba moesarina reo mpiara-miasanay aminao any ange azafady. tsy azoko fa
azonao iny amoay fotsiny e dia ho azonao mindalana tiako atongavana ndrasoary tia zao misy ray sarinay tamin'ny animation nataon'ny orinasy io dia manondro ianao olona ray amin'ireo manondro olona ray eno a tsy azoko mihitsy ange madama le tanjonao e anondroy fotsiny re rona mihoatra tsy manino ito ary iandry na raha mozambika ho eritena indray mandeha izay taminy hoe izay no maha mozambika kely an'la ohatran'io maro vehivavy loatra dia nanomboka teo ny nazahoan'ny anaram-bositra hoe raha mozambika mba taizako no nalalany ty madamy ty an'izany androy hafa indray ary tsy voatondronao eo fotsiny ty indray ary izy no hery na le maisatra satria mamely pataloha foana le dala rehefa mampo marina sa tsy marina to tsy mampino azoka hito indray ary hoe dadapasina rajimina izy le vodim-ponoana indrindra amintsika tekana tsy misaraka any amin'le ry mihitsy le filazantsara manga kely iny na dia any amin'ny bara aza fa taiza daholo na lalanao an'izany rehetra izany madama dia inona koa ny tanjonao e marina raha tsy maizinamiko any izao lese fa tany diala raha fotsiko tia manoloana ny laty fa ny fanao anatiny kosa dia fanahany heritiana ny famady-panahy mantsy izay mivady inona tsara ny famady-panahy ahoana koa ny ampitombona an'izany iza ny malala raha tia jatoka fotsiny ianao e sarotra inona tokoa ary tantara lavabe no mahatonga an'le izy fa minoa ela inona re ty e zany lesy fa mila mifanampiany lahy izay ny tena ny atsoko any lahy aleo ary ataontsika hoe milazany marina ianao e hoe ny famadika tokoa ny fanahana roa mivady dia fanampiana toy ny ahoana aro ny tadiavinao amiko mba kovy reo lesy mibandy akama tapitra ny savainy raha fotsy daholo mantsy ny ampesin'ny mesaziko rehetra nibloqueny daholo ny atsasamanila n'le namako vehivavy ao amin'ny facebook reo mpanao jador ny tena lasibatra zay elahy zay efa impiry koa molesy ano ny kovorany lahy aizaka misy an'izany hoe namonjy alimbavaka niaraka tamiko ny ngarainy kanifany na ny zavatra ataony mandritry ny fotoana iny aza tsy arako akory zay ny mahavoan'ny lisany amin'ny omanana deuxième bureau mba aza tao an'izany molesy raha tsy o re mila mifanampiany lahy angeo amin'ny bandy dia inona indray arony ny filma sainy laolalovaka na fianana ny ditra ny lahy sarotra ka mody hoento any amin'ny dratapasy izy ataony lahy mihitsy inony fa alimbavaka ny nahalipody matetika ireny olo ty e asainy lahy mandainga nge zany ny tenanay mba alainga masina kely fotsiny lesy raha tsy o re ndrasoara aloha eritreritra tandre moa re lahy ka tsy manahavitra rehefa mba misy lako fanampiana amin'ny lahy aza taitra lahy e izay mahampinamana mipekama lesy e fa tena elahy tokoa ve tia miresaka amiko ty e le tia koa lesy efa hoe za ty raha heritiana ny vatako ny vatandra fotsy fa ny fanahiko fotsiny ny atao anatiny grave ndray zany ka dia ono ahy amin'ny fomba hoana tokoa moa zany no alalako fa efa elany manoloana na mbola le vadiny lahy ny aoriananika le sy ny alina antsika iny fotsiny tononona dia raha sady koa manoloana ny lahy dia tokony tonga dia kopy dia manohy an'le izy le hoe zakanao nga ny balazo ve ie ino mihitsy matoky any lahy zay a eny lesy efa miverina tamin'ny lohanany izany ny fanahandrisy heritiana efa miverina amin'ny lohan'ny tsara ka misaotra zanahary tombosinto be ho any eny e fa misy inona sendrana tsiara ny ray indry fotsiny ahy fa hidada sy neny tokoa ve ho ahy fa nena ny toa asy heritiana izao e hoy mantsy neny toa hoe tsy vaovao amin'iny izao trango izao nefa za aza mbola tsy neno aneny resaka momba n'izany mihitsy na dia nandritra an'ireny fotoanana amin'ny famady-panahy sy heritiana ireny aza tsaro indry moa le za le narary be tao aorianany nafatesandrainareo iny tsaroko na dia mbola kely aza tamin'ireny ka narary saiko maty mihitsy azy neny tamin'ireny verivery saina tsy aizany koa hoe ahoana asa nalahelo loatra ny daka angamba
ny alahelo andrainareo teo ihany fa ny tsy mbola fantatrareo tety ny famady-panaza sy ny rainareo no izy iny matapika iny zany hoe zany hoe ny vatany dada zany le matiny fa ny fanahy kosa tao amineny voalazanao andrekiako io ay ve dia zao hoe zarainao no atao anatin'ity vatandreninareo ty fa mifanahy kosa nanaraka ny vatako andriamanitro loza tokoa zany marina ady lava sy fifandirana mantsy ny ainanay sy ny reninareo tao aloha keliny reny dia nahasazy tamin-janahary toanareo zao koa zay fa ny anareo tsara fefara fa ny anay aza mitanondrika re sambatra ihany azakay zany zay endry dialy a noho izay anton'izay ny tsy nanambadiako tsony satria lehilahy fanahy fa vehivavy vatana ary izany koa no mahatonga asiny ny entoanareo mifanao enao rehefa miresaka na mifanonona anarana fa tsy mifanaondria ay fantatry ny ento le izy eny izy indray moveny tsy araka an'izany dia izay koa no mahatonga tsy dia nahenona teny loatra mahakasika ninona azo anareo iny afa tsy ny hoe mitandrema satria mampatsiahy ny vatako izay efa maty nanaraka ny reninareo loatra iny fefamadiam-panahy nisy teo amin'ny risertiny iny natoloky ny orange ny famady-panahy tantara mitoy nosoratany itokino na toko Gérard Rabemanantsoa novelomin'ny Louise Rabetrosoa Sylvia Randrenatoandro Nanja niaraka tamin'ny Christophe Rabearmana na Siralala nandra feo mamiarivona nandrindra ra teknika avo na natontosa nanjara zafindrako